Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Rain'ny Kamboty sy mpanome rariny mpitondran-tena Andriamanitra ao amin'ny fonenany masina. Amen. Ivavaka isika tompo. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, eniky ny fifaliana tanteraka izay olom-boavonjinao rehetra tompo. Manondrika ny foamam-panana eto amin'ny tongo masinao, mba hiarabanao ampanajana, idera sy ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao satria tokony ataonay aminao avokoa zany rehetrarehetra zany. Ianao tokoa mantsy ilay Andriamanitra masina sy be voninahitra. Ianao ilay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Ianao ilay be fitiavana sy be indrafo, ka azona itokiana, iankihinana ary ametrahanay koa ny fiainanay iray manontolo. Ianao ihany koa mbola ahafahanay ametrahanay ity volana Oktobra iray manontolo ity ao ambany fahasoavanao sy ny fitariany fanahy masinao. Misaotra tompo, amin'ny tompo asoavana mbola nomenao anay mpanomponao rehetra indray, ka mbola afaka izay iombom-bavaka miaraka aminao eto ankehitriny, ary koa andreny afatrao mampianatra anay, itsiro ny dianay mba tsy andehanana ihany amin'ny aizina tompo malala. Ko mangataka aminao zahay io, mba hidinao anatinay tsirairay avy ny fanahy masinao tompo, ameno anay, hanokatra ny masom-pananay, ahafahanay mandray sy mahatakatra tsara ny fampianaranao, hanavaozanay ary hanatsaranay ny fiainana iray manontolo, mba hitombonay tsara amin'ny fahafantarana anao, ary koa hirosonay bebe kokoa amin'ny fanarahana anao. Dia mitenena tompo, fa vonona andreanao indray zahay mpanomponao rehetra. Amen. Dia mbola ampifaliana izay ry havana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo, nahatratra izao volana Oktobra izao, ary faly ihany koa manonona ho antsika tsirairay avy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Ny teny izay angalantsika fampaherezana androany amin'ity alatsinainy ity, dia izay hitantsika amin'ny filazantsara Lioka. Lioka toko 7:20, ny 9:1 ka hatramin'ny 9. L'Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 6 à 8. Rehefa ovakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Enoja lay izany ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidiny va, izay mitaraina amin'ny andro manalina, ary moa hitaredretra va izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona, moa hita finoana ety ambony tany va izy. Amen. Marina tokoa ry havana, fa ety amin'izao tontolo izao ety no ahitana izao karazam-pahoriana maro isan-karazany izao, satria izay nefa lalam-piainana tsy maintsy tokony ho lalovantsika tsirairay avy. Kanefa ny fomba tsara ahafahantsika mihoatra sy manohitra izany dia tsy misy afa-tsy ny mivavaka mandrakariva ka tsy reraka, mitady sy mikatsaka n'Andriamanitra amin'ny fo manontolo, ary mifandray sy miombona amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa. Rehefa hitan'Andriamanitra fa tena mangetaheta te ahita azy isika, dia tsy maintsy iseho amintsika Andriamanitra, tsy maintsy hamonjy atsika izy, ary hovokisany fahavelomana, ary asehony atsika amin'ny famonjeny. Izany rehetrarehetra izany ry havana no ataon'Andriamanitra amin'ny olona izay tena maniry ary mangetaheta hita azy tokoa. Ary izany no nahatonga an'i Jesosy Kristy teny hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Tsy tokony izany ihany koa, fa tokony hisisika tahaka n'ity vehivavy mpitondran-tena voalaza eto ihany koa isika. Fantatra tokoa mantsy fa tsy tokony ahazo rariny amin'ilay mpitsara tsy marina izy, fa noho izy nazotony hisisika hatrany amin'ny farany, dia voakasika ihany ny fon'ilay mpitsara, ka dia nomeny rariny ihany ilay vehivavy mpitondran-tena. Ary izany no nataon'i Jesosy Kristy fanoharana hoe io mpitsara tsy marina io aza ho izy nanome rariny an'ilay vehivavy mpitondran-tena, koa maika ve fa izaho Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidiko va, izay mitaraina amiko andro manalina, ary moa hitaredretra va aho. Dia tokony mba hanao izany ihany koa isika ry havana, ka raha tonga eo amin'ny foana isika isan'andro, mitondra ny enta-mavesatrintsika sy izay rehetra sarotra tsy voavahantsika intsony, dia minoa ry havana, minoa fa tsy maintsy hiaino ny fitarainantsika Andriamanitra, tsy maintsy anampy hamonjy antsika ihany koa izy, ary hanome antsika ny rariny rehetra izay tokony eo antsika ihany koa. Androany kosa nefa ny tompo dia te hampianatra antsika tsirairay avy, fa tokony hitady sy hikatsaka n'Andriamanitra ny fototsika iray manontolo isika. Izany hoe tena tiany mihitsy isika
anana etaeta ho ty azy tanteraka itombo bebe kokoa amin'ny fanarahana azy sy amin'ny fampona azy azoto hivavaka maharitra amin'ny mandrakariva ary ifampiresaka aminy izara aminy izay rehetra zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika tiany ihany koa isika ezaka nohitra reo sakana maro mitady anoitoina ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra satria izy efa miandry ny fanokafantsika ny varavarany fotsika fotsiny mba hidiriny ary hanomezany antsika izay rehetra mahasoantsika ary koa hanomezany antsika ny hery sy tanjaka mba hahafahantsika miatrika ny tontolo-piainantsika iray manontolo. I Paoly apôstôly ry havana dia tena resy lahatra tanteraka tokoa fa tokony hivavaka mandrakariva isika. Izany hoe tena tokony ataontsika fiainana mihitsy ny mivavaka mba tsy ho tapaka mihitsy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Romanina 12 ny 2:12 tapany B dia milaza ihany koa hoe mareta amin'ny fivavahana satria ny ao anatin'ny vavaka maharitra tokoa no hidiran'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary koa ahafahany miditra an-tsehatra ka manampy antsika amin'izay zavatra sarotra tsy vitantsika. Ao amin'ny Efesianina 4:9 ny 5:12 dia milaza ihany koa hoe mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy hoy izy. Izany hoe tena mila ny fitariany fanahy masina tokoa ny vavaka izay ataontsika ry havana. Ao amin'ny Kolosianina 4:4 ny 2 dia milaza ihany koa hoe mareta amin'ny fivavahana ary miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Izany rehetrarehetra izany ry havana nomen'Andriamanitra antsika androany mba ho fampaherezana antsika avokoa ka hanosika antsika rehetra ho tonga olombavaka tanteraka. Ka ifomaraina isika hivavaka, ho alipandry isika hivavaka ary izay rehetrarehetra ataontsika dia mbola hivavaka foana isika ry havana. Dia minoa fa tsy maintsy hanehoan'Andriamanitra zava-mahagaga sy takatry ny saina eo amin'ny fiainantsika isika satria ny tokantrano feno vavaka tokoa dia tsy maintsy ho tokantrano anjakan'Andriamanitra, ho tokantrano feno fitahiana sy fahasoavana. Ny asa sy ny fianarana izay atao miaraka amin'ny vavaka dia tsy maintsy ho feno fahombiazana ihany koa. Ny asa ary Andriamanitra ry havana Andriamanitra ny fiadanana azy dia efa manana tanjona lehibe izy hanome antsika izany fiadanana izany, hanome antsika ihany koa ny fitsaharana ary ny rarina izay tokony ho antsika tsirairay avy. Raha toa kosa nefa ka mbola mifanohitra amin'izany fampaherezana marobe rehetra izany ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika, izany hoe tena misy fampina vavaka tanteraka eo amin'ny fiainantsika iray manontolo dia tsy maintsy ahatsapy isika amin'izay fotoana izay fa tonga tokoa ilay fisarahana amin'Andriamanitra. Maina tanteraka ny fiainana, tsy mahavita na inona ka dia miraviravin-tanana tanteraka tokoa araka ny tenin'Andriamanitra. Ka dia izay rehetra atao dia tsy misy mahomby avokoa. Ny antony ry havana dia satria tsy misy fanatrehan'Andriamanitra intsony amin'ny fiainantsika. Hanampy antsika, hampahomby antsika ary ahafahantsika mamobe araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 5:10 ny 5 manao hoe izay miray amiko ary izaho ao aminy dia mamobe izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo izy dia tsy mahay na inona. Amin'izao fotoana efa tena tongotry ny faran'izao tokoa nefa ry havana dia mampalahelo fa tsapa tokoa fa toa misy heriny maizina manakana ny kristianina tsy azoto hivavaka intsony. Toa be dia be ny zavatra mandoto sy manavesatra ny fon'ny olona ankehitriny. Betsaka ihany koa ny karazana fatotra miseho amin'ny fiainantsika. Ao ny adi-piainana, tsy fahampiana, aretina, ady sy olana maro isan-karazany. Reny rehetra ireny dia manakana ny olona tsy hivavaka ry havana. Ary ny olona tsirairay avy dia samy manana ny adiny avokoa. Kanefa tokony ho tsarovantsika ry havana fa reny ady rehetra ireny indrindra no tokony ho toerina amin'ny alalan'ny vavaka satria ny fahavalontsika ry havana dia fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Koa raha tsy manana tanjaka ara-panantena mahery isika dia tsy atohitra azy mihitsy akory. Izany hoe tokony mahonona tsara amin'ny vavaka isika, tokony miorina tsara koa amin'ny finoanan'Andriamanitra, miezaka mafy ary mangataka ny fanampian'ny fanahy masina mba hanampy antsika hanohitra ny velam-pandroky ny devily Satana. Ary izany rehetrarehetra izany raha vitantsika dia ampy aharo antsika amin'ny ratsy rehetra, hitondra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana tanteraka ary azahoantsika ihany koa ny rariny izay sahaza ho antsika tsirairay avy. Koa samia mandiny tena tsara ry havana ankehitriny fa vanim-potoana tokony hiverena antsika amin'Andriamanitra izao. Ikatsahantsika azy andro manalina mba ahafahany manatrika antsika miditra an-tsehatra amin'ny fiainantsika
ary hanomezany atsika ihany koa ny rariny izay sahaza ao atsika tsirairay avy. Ny voninahitra dia ao an'Andriamanitra irery ihany, fa ny etaeta kosa hikatsaka an'Andriamanitra isan'andro isan'andro mba hameno atsika mpanarady azy tsirairay avy. Amen. Hivavaka isika. Tompo malalo, misaotranao eram-tsaina tokoa izahay. Mbola nandefa ny sitraponao indray ianao androany, nanokatra ny masom-pananay, nampahafantatra anay indray ny lala marina tokony alehanay, mba ahafahanay mihoatra sy manohitra ireo karazam-pahasarotana maro izay misy eo amin'ny fiainanay. Misaotra indrindra Tompo malala satria fantatra ho avokoa ny ady lalovanay tsirairay avy amin'izao fotoana efa tena tobotro ny farany izao, ka dia mbola niezaka ianao nampahery anay, nanome anay tokotry fanantenana. Fa raha mahavita mivavaka mandrakariva tokoa izay ka tsy reraka, raha maharitra mivavaka koa izay amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masinao, ary raha mahavita misisika mangataka ny famonjena sy ny fanafahana tahaka n'ilay vehivavy mpitondra tena voalaza eto, dia afaka ino sy anatena tanteraka izay, fa tsy maintsy omenao ny rariny sahaza ho anay ary sahaza ho an'ny adinay tsirairay avy ihany koa. Mifona sy mipabokeloka tanteraka eo anatrehanao izay Tompo eo anatrehan'izany, satria tsy misy nahatanteraka izany sitraponao izany Tompo malalo. Eny mety mivavaka ihany angamba izahay, fa sady tsy naharitra Jesosy satria be loatra ilay zavatra erehanay eo amin'ny fiainanay, ary izany tsy nahavitanay misisika ere nangataka famonjena sy fanatrehana teo anatrehanao. Ary dia niala tamin'ny fahakiviana izahay, niala tamin'ny farerahana fotsiny nialanay teo anatrehanao. Misy aza moa dia tena niala tamin'ny fanarahananao mihitsy, ka dia nitady rariny tany kafa. Koa izany no angatahanay famindrampo aminao Tompo malalo, mba avonjeo ry izahay Tompo, ampio izahay amin'ny tsy faharetanay mivavaka aminao, ary ny tsy fahavitanay misisika mangataka ny rariny aminao ilay mpitsara marina. Mba velao ny fanahy masinao Tompo, hiasa mahery ao anatinay, anavao, anatsara, anitsy ny toe-po sy ny toe-pananay, ahafahanay manatanteraka ny sitraponao rehetra Tompo malalo. Amen. Raisoa ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra, izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo, ary mbola hiteny aminareo indray androany hoe, mivavaha mandrakariva ka tsy reraka, ary mahareta misisika mangataka ny famonjena sy ny fahafahana ary ny rariny izay mahasoa anareo amin'ilay mpitsara marina. Ny voninahitra dia ao an'Andriamanitra irery ihany, fa ny fahasotoana mikasaka an'Andriamanitra kosa dia tsy ho lefy mandrakizay ao anatin'ny olonao tsirairay avy. Aleluia. Amen.